Raraka teo amin'ny dingany manasadalana ny ekipa pirenena malagasy teo amin'ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja baskety ho an'ny zazalahy latsaky ny 19 taona. Mbola mitohy ny hetsika ho fanavotam-pirenena ataon'ny cellule de crise. Asiana fanatsarana ny sehatry ny fitaterana eto an-drenivohitra. Ny commune Save, district Anambohimasoa indray no nahazo camion benne avy amin'ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Ankafaliana trano tompo kilasy tomboko vavy ny tsidiana ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Manasanao indray ranaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV hatramin'ny farany. Vaovao mampalahelo eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena avy hatrany no mboantsika ny fampalalam-baovao anio. Mifarana treo dia ny ekipa pirenena malagasy ao anatin'ny fananana Afrobasket U16. Lavon'ny Egypta tamin'ny isa mavesatra 7-0 noho ny 3-20 mantsy ireo ekipa ny malagasy. Nanao izay ho afany tokoa izy ireo saingy tsy afananoatra teo anatrehan'ny alavana sy ny akingana ireo mpilalao Egyptiana. Na dia izany aza dia mbola afaka manantena medaly alimy Madagasikara amin'ny lalao ifanandrinany amin'ny Tunisia raha ampitso. Mazava izany izao fa i Egypta sy Angola no hiady ny amboara amin'ny famaranana. Fa eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray, mbola mitohy hatrany ny hetsika ataon'ireo mpikambana ao amin'ny cellule de crise. Androany izy ireo dia mbola niverina tetsy andrefanam-bojanahary nanamafy fa tokony hirosoana amin'ny dingana manaraka eto amin'ny raharaha politika eto amin'ny firenena. Vaovao nangon'ny Fabrice Tatatsiresy. Fiaonana faharoa tiana ataon'ny cellule de crise androany ity ao anatin'ilay fanentanana natsoina hoe hetsika ho fanavotana ny firenena. Tsy miova ny tarigetra fa dia mbola ny anentanana ny daholobe amin'ny anaperana ny crise ao anatin'ny fotoana fohy. Antony ivoriana androany dia ny sensibilisation, zany hoe fampitana amin'ilay vahoaka ny antony ny tsanganany cellule de crise sy ny zavatra andeha atao. Mazava ho azy zany fa ny tiana hatongavana dia ny hoe fanavotana ny firenena malagasy. Ireo olona sahirana ara-pivelomana sy ireo olona monina eny amin'ny faritra iva no lasibatra ity fanentanana androany ity. Ka izay fanavotana izay dia mila ampitaina any amin'ireo vahoaka fa indrindra anjaranay zany dia ho an'ny vahoaka madinika. Le 92% ny vahoaka malagasy izay mijaly amin'izao fotoana araka ny taremarika navoaka ny Banque mondiale, zay no sensibilisenao hoe mijaly ianareo dia andao hiaraka anavotra ny firenena. Mahakasika ny fidinana an-dalambe indray dia noazavain'ny cellule de crise fa miankina amin'ny fivoaran'ny toetra ra ihany ary hoezahana ao anatin'ny filaminana tanteraka. Tsy nandalo tana misy havana tokoa ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany omaly raha izy nandalo ny lalam-pirenena faha-7 ka nijanona atao amin'ny commune Ankasina Tsarafidy ary ho avy hatrany ary ny fanampanazavana. Na dia manamorona lalam-pirenena ary 540 kilometatra monja miala amin'ny district Anambohimasoa aza ny commune Ankasina Tsarafidy dia toa adin'ireo mpitondra fanjakana ny mponina ao an-toerana. Ampifaliana tokoa arak'izany nandraisan'ny praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo sy ireo tompon'andraiki-mpanjakana omaly. Fisaorana feno no atolotra ianao Andriamatoa, vice praiminisitra izay nataoko hoe nitahian'Andriamanitra na hoe nomen'Andriamanitra fahafahany ianao mba namangy an'ity commune ity satria ity commune ity dia lalovan'ny route nationale numéro 7 nefa dia be ny manam-pahefana mandalo eto kanefa tsy mivily eto hafa-tsy ny inspecteur d'État ihany tonga eto manao inspection ana isa-taona. Manoloana ny fahorian'ny vahoaka izay miompana indrindra amin'ny fandoavana ny karaman'ireo mpampianatra sy ireo filoam-pokotany dia nampanantena ny hanao tatitra amin'ny ministera tompon'andraikitra izay tsy hiadidiny Andriamatoa Ajo Andriananarivelo. Ao anatin'ny fitondrana teteza mihitsika miteraka olana ny fitondrana raha mitatana satria sarotra ny miteny ny asana ministera hafa satria ny firena politika tsy mitovy ny finiavana ihany koa tsy mitovy fa dia ho ampitany amin'izareo izy io fa raha ny andraikitra saninay raha dia mino fa ngamba ireo mpiasa-panjakana miasa ao ministera tantaninay dia nandofonatra amin'izay ary raha izay ny tatana ministera ny tsinjaram-pahefana raha mifatadiavako azy tsy mbola tara mihitsy na subvention ho an'ny
ny commune na ny karaman'ny filoha bokotany satria zay no fanovana tiana noentina dia atao amin'ny firenena. Nitondra izay voatsirambin'ny tanany ny praiminisitra lefitra ary mbola eo ihany koa ny fangatahana tsena avy amin'ny komina izay foto-drafitrasa mbola hodiny ihany primatiora. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy kosa indray, niakatra ny karaman'ny mpiasa eny anivon'ny orinasa tsy miankina araka ny lalàna 324 tsipika 477 navoaka ny fanjakana tamin'ny 7 jona 324. Nanomboka ny iray martsa teo izany fiakarana izany ka isy ny famerenana ny rapel atao amin'ny karaman'ny mpiasa sy ny fisotrondron'ireo zokiolona kinaps. Ny andinindiny izay no entiny ilta Asinjo atao anatin'ity fanadihadiana ity. Niakatra ho 700 ny karaman'ny mpiasa amin'ny orinasa tsy miankina nanomboka ny 2 martsa lasa teo. Mivoaka zany le décret numéro 2013-476 tamin'ny 18 juin 2013 mikasika ny fampisondrotana ny indisy sy ny salaire minimum d'embauche et d'ancienneté par catégorie professionnelle. Araky ty décret ty zany mazava ho azy fa any amin'ny secteur privé ty ny mandefa ty amin'ny fonctionnaire misondratra 700 ny karama ny mpiasa any amin'ny secteur privé rehetrarehetra zany. Manomboka hatramin'ny 1er mars 2013 manakery ty décret ty. Arak'izany dia lasa 7 sy 8 sy 1 ariary ny karama farany ambany ho an'ny sehatry ny fambolena raha 20 sy 507 sy 1 ariary kosa ny karama farany ambany ho an'ny sehatra ankapobeny. Ny tombo 900 ihany koa ny solon-takaitra ho an'ny voan'ny loza amperinasa sy ny fisotrondronono ny zokiolona. Tsy mitovy moa ny fisotrondronono ny fanjakana sy ny tsy miankina. Ny taux de cotisation any amin'ny CNAPS sy ny amin'ny CRCM dia samy hafa mihitsiny. Ny any amin'ny CRCM ny amin'ny 20%, ny aty amin'ny CNAPS 14% dia efa eo zany dia efa misy elanelany amin'le kajina cotisation ahafahana calculer an'le pension an'le olona zany rehefa avy eo. Satria ny aty amin'ny CNAPS moa tsy resaka pension fotsiny fa sady resaka allocation familiale, misy ny prestation familiale, misy ny accident de travail sy maladie professionnelle dia misy ny retraite. Dia zay zany tsy mampitovy an'le base de calcul amina pension amin'ny fanjakana sy ny amin'ny aty amin'ny CNAPS. Miatra amin'ny latsakemika alohan'ny mpampiasa ihany koa ity lalàna ity. Zany hoe mijanona ora 100 ny latsakemiko ny mpiasa ary 13 isanjato ihany ny an'ny mpampiasa amin'ny sehatra ankapobeny ary 7 isanjato ihany ny an'ny mpampiasa amin'ny sehatry ny fambolena fa ny marobola no mitombo araka ny vatakarama raisin'ilay mpiasa. Ny lafin'ny fitaterana indray no anohizantsika ity fampalalam-baovao ity. Ilaina ny fanaraha-maso ny fanomezan-dalana na ny lisansa omenan'ireo kooperativa mpitaterana. Misy arak'izany ny fanamboarana sy fanatsarana kasaina atao eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana. Fanadihadiana no tanterahin'ny Nalsosombiniaina. Mila fandiniana akaiky sy fanaraha-maso ireo fanomezana lalana na lisansa ho an'ireo kooperativa amin'izao fotoana izao ialana amin'ny fisina gabraraka. Miteraka korotana mantsy ny fizarana izany ary mampitombo ny fampiasana lisansa tsy ara-dalàna ka izany indrindra no nandraisan'ny ministeran'ny fitanterana andraikitra. Misy fanaraha-maso zay atao eto anivon'ny ministera mahakasika ny fanomezana an'ireny lisansa ireny dia tsotra ny antony. Voalohany aloha ny fanazantsika dia hoe tsy misy fehim-potoana manokana amboniny takina fa ohatra ny mahazatra ihany ny fehim-potoana hikarakarana ny lisansa. Faharoa manarakaraka an'izay dia tsy misy ihany koa ny atao hoe vola amboniny miala avy amin'ny mpitatitra fa kosa tonga dia ny vola fandoa andavanandro eny anivon'ny ATT ary eny amin'ny ATT no fanaovana ny fandraisam-bola. Manarakarak'izay ihany koa dia tsy misy fivezivezena mihitsy ataon'ny mpitatitra fa tonga izy manatitra ny fangatahana lisansa eny anivon'ny ATT dia rehefa tonga ny fotoana hifanarahana ihany koa dia eny amin'ny ATT ihany koa no andraisan'le mpitatitra an'izay le lisansa zay. Nanamafy ny avy ao amin'ny ministera fa andraikitra izy ireo tokoa ny misahana ny fanaraha-maso eo anivon'ireo sampana fehezina. Ray andro ihany dia azo ny lisansa eny anivon'ny ATT raha toa ka ara-dalàna ny taratasy. Misy fepetrarana nefa amin'ny fankasitrahana ny antota taratasy eo ny fijerena ny tompon'ny zotra fitanterana, ny fitrandrahana izany zotra izany, ny famoronana zotra vaovao, ireo fiara vao ampiasaina ary eo ihany koa ny fampiatona ny fahazahoan-dalana ho an'ireo kooperativa tsy nitrandraka zotra efa nahazahoany alalana hatriny ela.
Tsy ny maha-praiminisitra lefitra misana ny fampandrosoana tsy ny fanajariana ny tany Anandriamatoa Ajo Andriananarivelo ihany no entiny mampandroso ny firenena fa izay hoenty manany rehetra. Izany finiavana izany no nahatanteraka foto-drafitr'asa tao Camp Robin Fianaratsoa fanampanazavana avy hatrany. Famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena no notantanin'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement ka nahafahana nanarina ny trano fianarana CEG Camp Robin. Ny praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo no tonga nitokana izany omaly tsy amin'ny mahasolo tena mpanjakana azy ihany fa indrindra amin'ny mafilopo tantana ny fidiny tenany. Foto-drafitr'asa maharitra natao an'ny taranaka maro mbola hifandimby satria dia manandanja tokoa ny fampianarana. Antoko ny fampandrosoana sy antoko ny avy firenentsika ny fampianarana ka tsy misy antony tsika elezantsika aina amin'ny fanatanterahana tsaka andavana izay asa ny fanabeazana izay ny tolona tsy maintsy ataontsika no hoe tsy maintsy atao lahara-pahamehana ny fampianarana eto Madagasikara satria izay ihany no antoka hoentina makany amin'ny fampandrosoana. Ny olana amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny olana amin'ny tsy fahampian-tsakafo, ny olana amin'ny tsy fanarahan-dalàna dia miankina amin'ny fanabeazana daholo ka dia mankahery sy mampirisika anareo mpanabe ihany koa fa asa masina ny asa tanterahanareo ka dia minisy mananteny izay vao raisinareo toy ny zanaka reo daholo ny zanaka malagasy mianatra ao mandroso ireo faly ianareo tsy tafandroso ireo marary toy ny ray aman-dreny miteraka ihany koa ianareo ka dia mirary soa tompoko. Maro ireo fangatana nataon'ny ben'ny tanàna tamin'ny anaran'ny mponina toy ny Braon Commune izay foto-drafitr'asa mbola hojeren'ny primatiora. Ny alakamisy lasa teo no nanolotra camion benn ho an'ny commune Save mbola ao amin'ny distrika Anambomasoa ihany ny praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo ireo andindininy avy hatrany. Hatraiza dia hita tokoa ny firaisan-kinan'ireo ben'ny tanàna manodidina izay noderain'ny praiminisitra lefitra manokana ary nampatsiahiviny fa fomba mampahomby fony izy mbola ben'ny tanàna ambanivohitra ny toy izao talohany na minisitra azy. Hanala fahasahiranana ny vahoaka ny Save sy ireo commune manodidina mantsy ny fahazahoany ity camion benn ity. Nahatonga isafidy ny camion benn dia satria io ampiasaina amin'ny zavatra maromaro. Ampiasaina io ny fandiovana ny tanàna, amin'ny tsena, mikasika ny fanariana fako satria dia tsena sy nandronandro mineraly Save. Eo ihany koa ilay intercommunal izay mila ny tsena amin'ny lalan'ny lalana izay kotrobatra maro. Dia izay nahatonga ny naka an'ilay 4x4 sy mahabenna azy mba ahafahana manamboamboatra an'ireo lalana ireo réhabilitation lalana ratsy ireo izay mba zakan'ny commune tsirairay. Misy commune maromaro zany ny ampiasan'ity camion benn ity fa sy ny commune Save irery amin'ny lalana fanamboarana ireo lalany sy maro isan-karazany. Eo ihany koa fanamboarana foto-drafitr'asa izay mila hoe fasika sy ny sisa dia azonay ampiasaina ihany koa io. Zany hoe tena ara-dalàna tsara zany ny fangatahan'ny commune ampiasan'io camion benn io satria commune maromaro ndray azy tombozoa amin'izy. Tsapa tokoa fa mangetahita fampandrosoana ny vahoaka ety fotony raha jerena amin'ny fangatahana marobe ny entin'ny ben'ny tanàna arariny izany satria tsy misy faritra eto Madagasikara ka tokony atao anjorom-bala. Izay ny fanovana tiana hoentina eto amin'ny firenena mba ho amin'ny fitsinjaram-pahefana marina. Hoy Andriamatoa praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo. Nambara tamin'ny fomba ofisialy fa nitsangana ara-panjakana ankehitriny ny sendikany mpandrarany fonjana ny SPAPM ary avy hatrany ny fanatetina hoentiny ity nandremam-piatona. Raha tapaka ny 3 Mey lasa teo fa hatsangana ny sindika ivondrona n'ireo mpandrara rehetra ao amin'ny fonja manomboka amin'ny agent pénitentiaire hatramin'ireo inspecteur d'administration pénitentiaire dia tanteraka izany ankehitriny anisan'ny andraikitra andrasan'ny maro amin'ny tsy sindika ety moa ny fanohizana ny fangatahana rehetra izay natao teo aloha. Nisy fehi-kevitra nivoaka tamin'izany na ho an'ny fandrarana io na ho an'ny mpanjara. Natolotra ny tompona ndraiky mpanjakana isa sokoaziny zany angatahana fanapahan-kevitra. Dia mitako koa zany zahay ny alignement zay hoe catégorie professionnelle zay amin'ny niveau de recrutement sy ny durée de formation tany amin'ny école. Fa telo manaraka zay moa zany dia mitaky zahay satria ny mpandrarany fonja dia miantoka ny fandriam-pahaleman'ny fonja, assurer la sécurité des établissements pénitentiaires. Mandraka ankehitriny anefa tsy nisy ny valina dia ny iray tamin'ireo fangatahana nataonay ireo. Efa nisy moa ny fangatahana natao tamin'ireo ambaratonga ny fanjakana rehetra saingy nolaviny izany raha ny nambarany ireto mpandrara ireto hatrany.
raha oharina amin'ireo mpitandro ny filaminana hafa izay mahazo tombontsoa manokana amin'ny mampitandro filaminana azy dia mangataka ny fampitoviana lenta azy ireo amin'ireny mpitandro filaminana ireny ihany koa ireto mpandrarany fonja ireto. Miampy ny fijerena manokana ny fotodrafitrasa izay hita fa tsy mifanaraka intsony amin'ny isan'ny voafonja. Manginy fotsiny ilay fiara tokana fitaterana ny voafonja izay sady efa antitra no efa mampimenimena ny rehetra. Manome iray volana ny fanjakana moa izy ireo andiniana sy amaliana izany fangatahana izany. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny mety ho toy ny hetsika raha toa ka tsy mifaly izany fangatahana izany ao aorian'izay fetim-potoana izay. Mankalaza ny faha-roapolo taona ny Bureau de Coordination et d'Animation Sociale na BUCAS ho fanamariana izany dia mikarakara hetsika mandritra ny 5 andro eny amin'ny falitahantany-mena ity sampany diosezina Antananarivo ity, teny an-toeran'ny Fabrice Tatatsiresy. Trano eva manodidina ny 20 isa ny tazana eto amin'ny tokotany be ny falitahantany-mena. Karazany zavatra maro no aranty, ao ny asa tanana ary ao ihany koa ny vokatra azo avy amin'ny fambolena. Saika ireo olona mpiara-miasa akaiky amin'ny BUCAS no mampiranty eto, olon-tsotra, fikambanana. Ny BUCAS dia natsangana teto amin'ny diosezina Antananarivo tamin'ny 10 Jolay 2017. Nametrahana anazy ny iraka manokana napetraka taminy dia ny hoe handrindra, hanentana, hanofana ny olona amin'izay le hoe fikatrohana ho fampivoarana ny fiainan'ny olona izay, fikatrohana sosialy izay. Dia izay ny antony nametrahana anazy. Ny andraikitra manokana tohiziny hatramin'izao dia izay le hoe mandrindra an'izay firotsahana amin'ny asa fitiavanamana ho fampivoarana ny olona sy ny fiarahamonina izay. Ankoatra ny fampirantiana dia misy ny famelabelarana arahana ady hevitra ka ny hamerenana ireo fanakalozana araka ny fotom-pisainana malagasy no kendrena amin'izany. Mahatsapa mantsy ny BUCAS fa miarendrika ny kolontsaina nentim-paharazana ankehitriny. Tsy ao intsony ilay soatoavy maha-olom-pirenena ny olona, ohatra raisitsika amin'ireny hoe ny fangalarana saronadalina, ny fangalarana filan'ny jirama, ny fantotoana ny arabe sy ny fako eraky ny tanàna sy ny sisa ireny, ny fandorana tanety, ny famonoana olona amin'ny alatra tsy misy dikany, ny fanendahana sy ny sisa dia amonoana tsirarahina ny asin'ny ain'ny olombelona. Na dia natokana ho an'ny diosezina Antananarivo any aza ny BUCAS dia misandrahaka amin'ny faritra hafa toa ny Vakinankaratra sy Itasy. Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray 370 izy ireo no mpianatra mpikabary navoakan'ny Fimpima tamin'ity taona ity. Mankalaza ny 15 taonany ihany koa ny fikambanan'ny mpikabary eto Antananarivo Analamanga. Fankalazana roa sosina araka izany no hita etsy amin'ny kianjana Analamaitso io maraina io. Teny an-toerana ihany koa i Nalsosombiniaina. Razafimaifa Alphonse izay no nampisalorana ireo andihana mpikabary navoaka tamin'ity taona ity. Sokajy 4 no izaran'izy ireo dia ny Taniketsy, Piofana, Takalo ary Mpandalina. Tsikaritra fa mbola mahasarika ny rehetra na ny kely na ny lehibe ny fianarana kabary amin'izao fotoana izao ka isan'ny mampiroborobo izany ny Fimpima. Ataon'ny fikamarana zava-dehibe ny mitaizana ireo mpianatra hanaja ny soatoavina malagasy ao anatin'ny kabary dia ny fifanajana sy ny fanomezana hasina izany ary ny fitandrona ny voninahitry ny olona izay soloana tena. Naingatany Tomasina ny afon'ny 15 taona ka nampitainy indray aty amin'ny faritra Antananarivo. Fanilo izay tety ireo sampana mandrantsana eto amin'ny faritany Fimpima eto amin'ny renivohitry ny Nosy mandritry ny iray volana misy lanjany sy dikany manokana ny fiampitany izay fanilo izay. Amin'izany 15 taona izany dia safidy endrika hita maso izy amin'ny anarana fampitana fanilo. Fanatanterana arabaky teny fitendrantsika malagasy hoe fanilo miampita. Midika izany fa mitohy ny ain'ny kabary hatrany amin'ny 15 taona lasa tany aloha tany hatramin'izao dia izay ny aseho amin'ny endrika hita maso satria ny fanilo na maty na mirehitra dia hitan'ny olona fa tsy eo anelanelan'izay. Ito ihany majanga amin'ny volana Aogositra ho avy izao moa ny fankalazana ary tety ireo faritany Fimpima eto Madagasikara ka hiazo an'ila Frantsa ao aorian'izay. Ny lafin'ny fanatanjahantena kosa no amaranantsika ity fampahalalam-baovao ity. Mahakasika ilay kianja munisipaly eo Mahamasina izay nahatonga resabe taorian'ny fankalazana ny fetim-pirenena dia nanambarany teo anivon'ny kominina Antananarivo fa efa eo ampamerenana amin'ny laon'ny kianja izy ireo amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana ho entin'ny Dina Andriamampiatona.
taoriny ireny fankalazana ny fetim-pirenena natao tao amin'ny kianjany Mahamasina ireny dia efa nanonka sady ny famerenana amin'ny tokony ho izy ny kianja filalaovana ary mbola hitoy izany rehefa vita io kanina 13 ny baolina lavalava ohatra antsika ny alarobia 10 jolay ho avy izao io raha ny nambarany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra efa maro ihany koa ireo manampahaizana manokana miara-miasa amin'ny commune amerina ny endriky ny kianja tahaka ny ahitana azy teo aloha tahaka ny départementa ny fanatanjahantena sy ny départementa ny zava-maitso ahitana ekipa 10 eo izay efa tena matianina tokoa ireo no hiara isalamy ny fikarakarana izany kianja izany azo lazaina noho izany fa efa vonona isika amin'izao fotoana izao hiatrika izany fiadiana ny tompon-daka ny Afrika amin'ny taranja baolina lavalava izany raha ny fotodrafitrasa no resahana amin'ny saina tsy miangatra aloha tsy dia simba loatra ny gazon fa ny tanàna dia efa vonona sy nandray andraikitra ny ampitsony izany hoe ny alakamisy 17 ny volana jona teo dia efa nandray ny andraikitra namerina milony ny bozaka manondraka ary manatenitsika fa ho totosa tsakany sy andavany ny canne rugby amin'ity taona 2024 ity ary aorianany fanatanterahana ny lalao dia mbola anoy an'izay fanamboarana ny kianja zay ny tanàna efa misy ireo ekipa matianina miandraikitra an'izany misahana an'izay ka dia efa vonona tanteraka ny tanàna amin'ny adidy sy andraikiny dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny isaorana ianao naraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny koadiny efa ampefiloana ampiakanjo ny tenanay ny sampana fampahalalam-baovao dia mamy fotoananao indray amin'ny alatsinainy tahaka izao miaraka amin'ny namana mpanao gazety Dina Andriamampiatony veloma tompoko